zeso ny anarako dia ovanao mba ovao ny amiko dia ny hoe ho anilanao eny ho any raha toka sitraka anjarako hasambarako ianao Jesu ny anarako dia ovanao mba ovao ny amiko dia ny hoe ho anilanao eny ho any raha toka sitrakao tsy ety antany any no mbilazako an'izany fa ito iany ankoatra eny foko faly loatra ny amiko dia ny hoe ho anilanao eny ho any raha toka sitrakao tsy fantatro zay anjara tolotrao riray fa niafatro dia anjarako mandraky izay no ery komba tsy ho adinonao hetsy mindrikao fa no niasoavanao tsy ety antany any no mbilazako an'izany fa ito iany ankoatra eny foko faly loatra ny amiko dia ny hoe ho anilanao eny ho any raha toka sitrakao
banareo rakizy? Hiaraka indray tsika. Andao ary hiresakitsika androany. Tadidinareo moa fa ty volany ty de volan'ny ankizy. Volana Jona, volan'ny ankizy. Natokana manokana hiresahana mahakasika ny ankizy. De amin'ty anio ity tsika de andao koa mba hiresaka mahakasika ny ankizy. Sady zany? Ndao ary ho resahantsika manokana androany ny mahakasika ny zon'ny ankizy. Rehefa miresaka ao anaty volan'ny ankizy tokoa mantsy de resadresahana foana ny mahakasika an'ity hoe zoan'ny ankizy ity. Be da be ny zoan'ny ankizy. Inona zao fantatrareo mahakasika ny zoan'ny ankizy? Fantatrareo ve ny zoanareo? Misy marina. Manana zo hilalao ny ankizy. Manana zo hianatra ny ankizy. Manana zo anina koa? Misakafo. Manana zo misakafo ny ankizy. Manana zo tsaboina ny ankizy. Manana zo manana tokantrano ao an-trano voaharo tsara ao anaty tokantrano ny ankizy. Manana zo hitafy ihany koa ny ankizy. Betsaka manana zo ihany koa hifidy ny finoana ny izay hivavahany ny ankizy. Mahafinaritra izany. Betsaka ny zoan'ny ankizy. Amin'ty anio ity tsika de anokana fotoana zany mba hiresahana vitsivitsy mahakasika an'ireny zo izay tokony ho antsika reny rankizy. Efa akaiky zao ny fety. Akaiky ny asaramanitra de manana zo koa ianareo hifaly ao anatin'izany asaramanitra izany. De zao ary anefa ananatsika ny zo fa mila mitandrina tsara isika mba tsy hanararoatra n'izany fananan-jo izany. Ka hoe manana zo hifaly izahay de manaonao foana. Na lasa miadiady foana any na manao zavatra tsy tokony ho atao ao anatin'izany zoan'ny ankizy izany. Fa fanontaniana mipetraka de hoe tao amin'ny Baiboly ve mba miresaka an'izany hoe zoan'ny ankizy izany? Andriamanitra ve na hoe Jesosy ve raha tonga tetỳ ambony tany de nijery manokana ny ankizy ve izy mba nanana fijerena manokana na hoe tombotsoa manokana ho an'ny ankizy ve izy? Tena eny ny valiny rakizy. Jesosy de nijery manokana ny ankizy ary tena sarotiny mihitsy mahakasika ny ankizy. Andeha jerentsika ny Matio toko ao amin'ny Marka aloha Marka toko 10 andininy 14. Marka toko 10 de ny andininy 14. Haitsika tsara io tantara io fa rehefa nisy reny na nisy olona nitondra zazakely ankizy marobe hoeny amin'i Jesosy mba ho ametrahany tanany sy hitsodrano azy de nosakana amin'ny mpianatra zareo tamin'izay aza makaty fa manelingelina an' Jesosy miala any. De raha vakitsika ao amin'io Marka toko 10 andiny 14 io de jereo nge zavatra nataon'i Jesosy. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao zaza hanantona ary aza rarana fa hanto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Nanina hoe Jesosy rakizy? Tezitra Jesosy. Rehefa norarana ny ankizy tsy ho eo amin'i Jesosy de tezitra izy. Dikan'izany zany zoan'ny ankizy mihitsy ny ho eo amin'i Jesosy. Zoan'ny ankizy mihitsy ny hahafantatra an' Jesosy. Zoan'ny ankizy ny omeny Jesosy tsodrano sy ho tahiany Jesosy. Dikan'izay zoan'ny ankizy ny hino an' Jesosy. Ary mahatezitra an' Jesosy ny fandavana izany na ny fandrarana izany. Hitatsika tena tiany Jesosy angenareo rakizy ary sarotiny aminareo izy. De andeha amaky toko 9 hafa tsika hitatsika zany hoe tena sarotiny ange Jesosy. Andeha indray jerentsika ny Matio. Matio toko 17. Amin'ina hoe Matio toko 17 de jerentsika aloha andininy 9. Matio toko 17 andininy 9. Inona no lazainy ao? Fa nazovy no hanafotoana na de iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny
de tsara lavitra ho azy raha natonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ka aletika any anaty ranomasina lalina izy. Raha manafotoana ny ankizy ony de atao ahoana ozy izy Jesosy? De tsara lavitra ho azy ozy izy raha angalana vato fiksoam-bary zany vato ngeza be, fisaka be, de ao ny totoina ny vary de lasa koba, de vato ngeza be zany de alaina ony le vato ngeza be de fatorana tady de afatotra amin'ny tendan'le olona de alatsaka any anaty rano any. Inona no tiany Jesosy ambara? Mahasarotiny azy. Aleo ara tsy misy le olona ozy izy toy izay manafotoana ny ankizy. Manafotoana ny ankizy. Zany hoe tena sarotiny de sarotiny Jesosy amin'ny fikarakarana ny ankizy. Tsy tokony hoe anaovana toetra ratsy zany ny ankizy. De toy izy atsika indray, jerentsika ngeny 10 hoe ao Matthieu 7:20 iny ihany 10:10. De zao ny ataony hoe mitandrema fandrao manao tsinitsinina na de iray azy amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko zay any an-danitra. Tandremo ozy izy fandrao manao tsinitsinina na de iray azy amin'ireny madinika reny. Nampitandrina tsara mihitsy Jesosy. Tandremo manao tsinitsinina ny ankizy manana zo ny ankizy. Tiany Jesosy ny ankizy de tandremo ozy manao tsinitsinina ny ankizy satria ny anjelin'ny ankizy tsirairay avy de manatrika an'Andriamanitra any an-danitra, mitatitra ny zavatra mahazo an'ireny ankizy ireny any an-danitra. Ka raha manao tsinitsinina na manao toetra ratsy na mampijaly ny ankizy zany de tena mahasarotiny an Jesosy satria tonga ny an-danitra ny zavatra atao amin'ny ankizy. Jerentsika indray amin'iny Matthieu 7:20 iny ihany 14:. Ao amin'ny 14:20 indray tsika rakizy. Ary tahak'izany de tsy hitraky ny rainareo zay any an-danitra raha overy na de iray aza amin'ireny madinika ireny. Maninona hony? Ary tahak'izany de tsy hitraky ny rainareo zay any an-danitra raha overy na de iray aza amin'ireny madinika ireny. Tian'Andriamanitra ho voavonjy avokoa ny ankizy rehetra. Tian'Andriamanitra ho any an-danitra avokoa ny ankizy rehetra. Dikan'izany zany inona koa ny zo atsika rakizy? Makany an-danitra, manana zo makany an-danitra ihany koa ny ankizy. Ary ozy izy hoe na de iray aza de tsy tian'Andriamanitra izy ho very fa tiany ho any an-danitra avokoa. Tiany Jesosy ve zany ny ankizy? Tena tiany. Tena neken'i Jesosy ve zany ny zoan'ny ankizy? Tena neken'i Jesosy ary mahasarotiny azy ny ankizy. Fa zao rakizy na de manana zo ary isika de mila mitandrina. Fa tsy natao araraotina ny zo. Ohatra hoe manan-jo ilalao isika. Manan-jo ilalao. De zao tsy anao ninina mihitsy fa ilalao fotsiny mandritra ny tontolo andro. Fa tsy mianatra lesona, tsy manampy ny dada sy neny. Fa misy toetra tian'Andriamanitra hananantsika ihany koa rakizy. Ny didy 10 de nitenen'Andriamanitra hoe manaja ny rainao sy ny renao mba ho maro andro ianao. Manaraka ny torohevitry dada sy neny. Fa tsy hoe zay tiako atao zany satria zoako zany de zay tiako na hoany na tsy hoany de ataoko daholo zay tiako atao. Fa misy zany toetra tokony hananantsika eo anatrehan'ireny zo hananantsika ireny. Ozy izy ny ten'Andriamanitra zay nianarantsika tamin'ny heriny ihany koa hoe manina ozy izy zay mampalahelo ny ray aman-dreny de manina koa de tsy tsara. Zay manao toetra ratsy de mampalahelo any dada. Zay zanak'adala de mampalahelo any neny. Fa raha endry de mahafaly any dada. Zany rehetra zany
dia mahakasika ny zoantsika tokony hoe ame fifaliana ho an'ny dada sy neny ihany koa isika satria nomen'Andriamanitra zo anana dada sy neny isika dia nomeny dada sy neny dia nataony ihany koa mba ho arahantsika sy ajaintsika raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra ny zavatra mpanaoviny dada sy neny. Izay le hoe manaja ny rainao sy ny renao ao amin'ny tompo. Dia izay zany mahakasika niny zoantsika iny ndraiky izy. Dia ireo namantsika dia mbola hiresadresaka mahakasika an'izany zoantsika izany ihany koa. Andenge ho arahantsika ity tantara anankiray ity Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana fa ny mpianany teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao zaza anatona ary aza rarana fa antoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Marka 10:13 ka hatramin'ny 19. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Endrakizy nafinaritra ny mihira zaho ndray ary satria zoanareo ny milalao dia iaraka ilalao isika iaraka mivolana. Dia satria koa zoanareo ny mianatra dia hianatra milaingo isika, misy zavatra mahafinaritra be ampianariny anareo. Dia zoanareo ihany koa ny manana trano milamina, manana akanjo ihany koa miakanjo. Dia hiaraka amin'ny lalaina itsika hiresaka an'izay zavatra izay. Zoanareo koa ny misakafo dia ny ho salama tsara ho resahan'ny Juda aminareo ary ny tokony atao amin'izany. Dia mahafinaritra fa tena zoanareo ny mihira, hiara-hira amin'ny Juda ihany tsika ao aorianan'izao zavatra rehetrarehetra izao
dia izaho ary a manarafinaritra dia mifaliraka izy fa zoanareo izany a. Tonga sao ty aminay indray raka izy a dia ilalao indray tsika androany araka ny tenen'ny vatosoa teo moa a dia volan'ny ankizy tsika dia mahakasika ny ankizy izany kilalao antsika dia ny lohatenin'ny kilalao antsika androany indray dia hoe iza na iza avy ny zanany dia amantatra karazana ankizy be dia be izany tsika ankizy tamin'izany vonona daholo ndao ary voalohany ary iza ary a ny zanaky i Adama sy Eva nisy ankizy kely niaraka tamin'izareo dia iza ny zanaky Adama sy Eva efa mahay be daholo Kaina dia Abel faharoa indray ary izao iza indray ary ny zanaky Noa telo lahy zareo a dia iza daholo ary eo miaraka tenentsika ao ary Sema dia Yama dia Jafeta fahatelo sahady tsika izao iza indray ary le zanaka lahy tokany Abraham Isaka le zanaka lahy tokany Abraham tena tiany a ohatra ny ankizy kely rehetrarehetra koa tia dada sy neny daholo dia tiany Jesosy fa efatra indray tsika izao a iza indray ary a ny zanaky Isaka misy nay ve zanaky Isaka dia le kambany izy i Jakoba dia Esau zareo lahy ihany a ny zanaky Isaka fahadimy indray izao iza indray ary ny zanaky Amozy misy malala ve efa avy ankizy daholo moa izany ireny a dia ireny no jerentsika androany araka ny lazaiko teo dia iza ary ny zanaky Amozy ao ary Isaia ny zanaky Amozy taditsika izany manomboka androany a fa ny zanaky Amozy dia Isaia koa dia ankizy kely mitovy amintsika dia izay izy foana lehibe fahenina indray izao ary iza indray ary a ny zanaky Josefa sy Maria fantatritsika daholo ngamba izany miaraka amitentsika avy manisa telo isa roa telo Jesosy Jesosy no zanaky Josefa sy Maria iza indray ary ny zanaky Amrama sy Jokebeda efa nijerentsika izany efa nisy fotoantsika nisy kilalao an'izany dia iza indray ary ny zanaky Amrama sy Jokebeda anankitelo koa zareo tamin'izay tokotelo mamasana andro ny kilalao antsika efa itsika izay mihitsy Miriam dia Jona dia Mosesy farany ary ty iza ary ny zanaky Zakaria sy Elizabeta tokony afantatra an'izay tsika raha mahay tantaran'i Jesosy iza ary Jona mpanao batisa ny zanaky Zakaria sy Elizabeta dia izay indray ny kilalao antsika androany raika izy dia mirarisoa ny ankizy kely rehetrarehetra indrindra fa mandritra ty volan'ny ankizy ty dia amin'ny manaraka indray veloma daholo Mbola mamerina fiarabanao amintsika rehetra indray raika izy natratra ity Sabata Hariva ity tonga eo amin'ny fandaharana miaina indray isika ka aloha hevitra vaovao indray no iarahantsika mianatra amin'ity takariva ity aloha hevitra mahay misaotra indray no jerevantsika izay tena manandanja indrindra eo amin'ny fiarahamonina saina amin'ny toerana izay alehantsika tsirairay avy any rehefa ina moa tsika raika izy no tokony misaotra voalohany indrindra rehefa omen'olona zavatra ohatra hoe omeny dada sy neny zavatra omeny izay olona rehetra manome mihitsy dia tokony isaorantsika ireny olona ireny indraindray tsika rehefa ohatra hoe manome zavatra foana dada sy neny dia lasa adinitsika no misaotra an'zareo fa tsy mety izany fa tokony misaotra an'zareo foana tsika jerevantsika faharoa indray rehefa misy olona milaza zavatra tsara eny amintsika ohatra hoe tsara be kosa izany akanjonao izany dia ahoana izy tsika misaotra tompoko
Izany koa zany a dia tokony ianarantsika ankizy a misaotra andren'olona mankasitraka antsika ireny. Jerevantsika fahatelo a izay tena zava-dehibe indrindra dia ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra. Io raika izy no tena tokony ho haintsika indrindra satria Andriamanitra dia mitahantsika mandrakariva. Tiantsika loatra Andriamanitra ka noho izay fitahian'izay a dia mbola velon'aina soamantsara isika dia tokony misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika amin'izay zavatra ataony izay. Misaora amin'ny zavatra rehetra hozy izy ny Baiboly a tena voasoratra anaty Baiboly mihitsy izany ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:17. Tesalonianina voalohany toko 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Mila misaotra foana izany isika rakizy a amin'izay zavatra rehetra mety mitranga dia mila misaotra foana isika araka izany tenin'ny Baiboly izany. Raha tadidinareo a ny teny filamatra n'ity fandarana kelitsika ity a dia ao amin'ny Matthieu 7:12. Matthieu 7:12 hoe koa amin'izany na inona tianareo ataony olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Dia ny rariana dia mba anao izany fahaizana misaotra izany indray isika rakizy a amin'ireo olona manodidina antsika mba ahafahan'ny olona ihany koa misaotra antsika tahaka izany. Dia veloma indray ho amin'ny manaraka indray. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. Salama daholo rakizy. Androany tsika dia resaka momba ny zon'ny ankizy. Tsy ny zon'ny ankizy rehetra nefa no jerentsika androany a fa anankiroa ihany satria be dia be mihitsy ny zon'ny ankizy. Dia ny zon'ny ankizy voalohany ho jerentsika dia ny sakafo. Zon'ny ankizy a mihinana sakafo ara-pahasalamana. Inona moa izany sakafo ara-pahasalamana izany? Reny sakafo misy loko mavomavo, orange, menamena. Inona ny ohatra amin'izany izao? Ny voatavo, ny karaoty, ny akondro, ny voatabia, reny rehetra reny a dia feno vitamina. Misy vitamina A reny dia mahasalama masontsika mihinana ireny. Dia tsy ny maso ihany fa mampitombo antsika haingana ihany koa fihinanana ireny. Tsy voatery hoe mihinan-kena foana ihany koa nefa tsika fa ohatra koa izao hoe tsaramaso, voanjobory, ireny voamaina hitantsika ireny dia feno protéine izy ireny. Dia ohatra farany ho jerentsika dia ilay vary hohantsika isan'andro. Ny vary hohantsika io dia misy glucide. Izany glucide izany rakizy dia mampatanjaka izany, ahafahantsika mampiasa hery rehefa ohatra hoe hiazakazaka,
mpilalao sy ny zavatra ohatroatra izany fa tsy aminaty vary ihany a fa ny vomanga ny mangazo a dia ohatra izany ihany koa. Ny zon'ny ankizy faharoa jerentsika dia ny tsaboiny. Kanefa na dia zontsika aza ny tsaboina dia tsy hoe andehanao fananiana manao zavatra mamparary tsika. Ohatra izao hoe miresaka sakafo, efa miteny dada sy neny hoe aza hoaniny ity fa mamparary a, mbola hoanitsika ihany dia avy eo tsika marary. Marina fa zoantsika ny tsaboina kanefa manjary manahirana dada sy neny ndratsika amin'izay. Efa niresaka ny sakafo mahasalamitsika teo a, dia anjarantsika mampiatra ireny e. Tsy amin'ny resaka sakafo ihany nefa fa amin'ny resaka écran ohatr'izany. Ohatra hoe rehefa manao jeu iny tsika, rehefa milalao telefôna tsika, manao tablette, mijery télé, dia tsy tokony hijanona ela be satria manjary marary ny masontsika. Raha fitinina izany rakizy a, na dia zoantsika aza ny hotsaboiny dia aleo misoroka toy izay mitsabo. Ary na dia zoantsika aza ny misakafo dia aleo mihinana sakafo ara-pahasalamana foana e. Misy hira anankiray mahafinaritra be tiako ianarantsika ity raika izy a, dia hoenotsika aloha ilay izy amin'ny teny vahiny a, dia rehefa avy eo a miara-mianatra ilay izy amin'ny teny gasy tsika. Ndao ary. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Zay ilay hira rakizy a, ndao amin'izay renarantsika e. Jesosy ty ankizy toay, toay. Jesosy ty ankizy toay, toay. Ankizy toay, raisiny izao. Jesosy ty ankizy toay, toay. Jesosy ty ankizy toanao, toanao. Jesosy ty ankizy toanao, toanao. Ankizy toanao, raisiny izao. Jesosy ty ankizy toanao, toanao. Jesosy ty antsika rehetra izao, rehetra izao. Jesosy ty antsika rehetra izao, rehetra izao. Isika rehetra izao, raisiny izao. Jesosy ty antsika rehetra izao, rehetra izao. Ohatr'izay ilay izy amin'ny teny malagasy raika izy a. Ny voalohany a tia ahy, ny faharoa tia anao, ny fahatelo farany a antsika rehetra izao. Dia averintsika ilay hira miara-manao daholo ny anetrano. Jesosy ty ankizy toay, toay. Jesosy ty ankizy toay, toay. Ankizy toay, raisiny izao. Jesosy ty ankizy toay, toay. Jesosy ty ankizy toanao, toanao. Jesosy ty ankizy toanao, toanao. Ankizy toanao, raisiny izao. Jesosy ty ankizy toanao, toanao. Jesosy ty antsika rehetra izao, rehetra izao. Jesosy ty antsika rehetra izao, rehetra izao. Isika rehetra izao, raisiny izao. Jesosy ty antsika rehetra izao, rehetra izao. Tena nafinaritra be mihitsy ilay hira teo raika izy a, sady hita mihitsy hoe ny hira mafy be mihitsy nareo tany an-trano. Dia izay ihany koa ary mamarana fandaharantsika dia veloma daholo e amin'ny manaraka indray. Feonkira malefaka kanto,
zatoirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatoiraka loy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra zatoirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatoiraka loy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra miarabantsika ndray tratra ity takariva ity tatisika ve nyresaka ny fampiresantsika farany mpiasana ny hoe fomba firesaka dia ny torohevitra faharoa izay menantsika tamin'izay dia hoe aza manasongadina ny tenanao ianao izany hoe avelao hiresaka betsaka momba ny tenany a ny olona izay miresaka aminao dia androany sika dia hijery indray manao hoe fomba fanomezan-danja ny olona iray ahoana rehefa miresaka zany dia ahoana ny hanomezanao lanja ny olona anankiray ahoana ny hatonga ny olona anankiray a tena akafy ny fomba firesaka aminao dia ny fanomezanao lanja azy rehefa miresaka amin'ny olona anankiray ianao a dia zao hoe atao izay atsapany a fa manome lanja azy izy mety ho azonao atao a ao anatin'izany ny misaotra ny mankasitraka azy a amin'ny zavatra vitany a na koa ny fahavononanao ary io ny tena zava-dehibe ny fahavononanao a hiaino azy rehefa miresaka aminao izy anisan'ny ahafahantsika manome lanja ny olona anankiray miresaka amintsika ihany koa dia ny raha zanakitsika zao no miresaka amintsika na ny mpianatra sy ny ohatr'izay a dia ilayntsika manonona azy amin'ny anarany mihitsy tonony amin'ny anarany izy a manakaiky mampifanakaiky fo kokoa izay zavatra izay ary raha ohatra ndraika olona ataontsika hoe olona mendrika ny fanajana manokana dia ampiasao ny fomba fanajantsika hoe andriamatoa ramatoa fa anisany manome lanja ny olona koa ny fomba fanonantsika azy amin'ny anarany fahatelo dia zao hoe rehefa miresaka koa isika dia ilaina ny mifanatrika tena manatrika azy tsara mihitsy a ary ataovy azo antoka fa mifantoka eo amin'ny masonao zany hoe vonona ianao ry resaka aminy a manome lanja ny fisiny a eo anoloana ianao rehefa mandray fitenenana izy dia zao hoe inoy izy ary aoka voatandrina tsara amin'ny fifantohanao a amin'ny resaka ataony ary indrindraindrindra aoka tsy ho tapahanao ny teniny avelao izy iteny a ho vita tsara amin'ny fitenenany eto dia tsy niriko hoe nazaza raha miresaka aminao dia apetrao foana ireo dingana ireo mba ahafahany ahatsapahany fa manan-danja izy a manoloana anao ary ny farany dia zao miomana mandrakariva amaly a amin'ny fahatoniana na dia zavatra mifanohatra amin'ny eritreretinao ary ny tenen'le olona
mety misy resaka mifanaovanareo dia mifanohatra amin'ny zavatra ao anaty lohanao ara dia miezaka mandrakariva ianao a hotony a eo ampamaliana azy a na dia indraindray tsy eken'ny sainao ary eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia zao hoe ny fampiasana ny lela eto ampamaranana zany dia izay ny teneniko hoe ny fampiasana ny lela sy ny fihetsem-po a no tena ilaina fifehezantena indrindra noho izany mba ahafahanao mamelanja ny olona anankiray miresaka aminao a dia ireo dingana vitsivitsy ireo no aoka hoezahantsika arahana ary eo amin'ny farany ambany tsindriko kely hoe anisan'ny fitaovana anankiray izay mahatonga ny ady mahatonga ny korotana dia ny lelantsika io a ary ny fihetsem-pontsika ihany koa ka aoka zanytsika mba hanana fifehezantena amin'ny fomba manokana amin'ny fampiasana azy ireo a mba hahita fahombiazantsika manoloana izay hoe fomba firesahana izay a ahatonga ny olona anankiray hisokatra aminao a ahatonga ny fifandraisana amin'ny olona anankiray a ho tsara aminao na zaza na tanora na antitra na lehibe no miresaka aminao eny ary makasitraka atsika mandrakariva manaraka ny fandaharantsika dia omena fotoana indraytsika amin'ny heriny a toy izao. Mifavaka aminao andria manitro miangavy mitalao o meu fahendrena faniotako tiahitako anao tompo tiao avela ure no ny hasoavanao Rirai que o te amo Tariu ni lalanai Sukafi ni funai Mbahandrai anai Fani utaku siaitaku anao Tumpu tiao avela ure nuni hasuavanao na mais inazi zao ni lalanai na dia mafi nunzapiainanai ianao zesono fahazavanai ianao zesono famonjenanai hazavaniza pulmena wanai loanapianahindra hahita nyendrika hitserisihita ifihainanai isanandro za saihanalai faniutaku
Tiaitakwana Tuputiao Havelauje Uni Hasuavana Tuputiao faly tafahoana aminao indray ry mpijery ajaina sy mpanaraka ny fandarana ary manasanao mpitiavana hiditra indray ao anatin'ny toy an'ilay dilavitresaka izay rahantsika amin'ny pasteur André Palatina Fanera ilay vahavaka nampianarany tompo amin'ny Matthieu toko faha-enina efa herinandro maromaro ny rahantsika teto ary tonga eo amin'ilay hoe hataony ny sitraponao isika Matthieu toko faha-enina andininy fahafolo fizarana faharoa koa sady faly marainao pasteur miarabana tonga soa atao anatin'ny fandarana fifaliana mandrakariva miarabanao namanadinao ary faly miarabantsika rehetra ihany koa tafaraky indray tsika amin'izao fandarana iarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Mahaliana dia mahaliana ilay tapany voalohany tamin'ilay hoe ataony ny sitraponao dia tonga eo amin'ny tapany faharoa isika miresaka ny hoe sitrapon'Andriamanitra. Inona moa zany ny tena azo amin'ny tinana nyty hoe sitrapon'Andriamanitra izay antitra anteran'i Jesosy averimberiny amin'izay miresaka amin'ity. Ianare tsara ny somary mamerina kely sady manamafy ihany koa moa zany tena marina ny zavatra izay efa hitantsika tany aloha satria mifandray daholo zany izy ireo tena mifandray daholo hoe fa manina moa ianao manao sitrapon'Andriamanitra ity tany tahaka ny any an-danitra satria ianao zanak'Andriamanitra ianao miantso hoe rainay izay ny an-danitra dia raha mekenao ho rainao Andriamanitra dia ny sitrapony no ataonao dia fandray hitanao namanadinao fa fandray daholo zany io vavaka nampianaran'i Jesosy io ary tsy azo saratsarana mihitsy izy io ny tena marina dia raha nijerytsika le hoe ho atao anie ny sitraponao tamin'ny tapany voalohany dia tsara ny somary mamerina sy manamafy kely zany hoe inona moa ny tena mahazava-dehibe ny fanaovana an'le sitrapon'Andriamanitra dia ndao ho jerevantsika kely ny voalazan'ny ten'Andriamanitra manamafy an'izay hoe inona no mahazava-dehibe ary inona no ilana ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Amaky toko sy andinitsika zany zao le teny Jesosy ao Matthieu toko fito ny andininy faraika amby roapolo izay toko sy andininy mahazatra antsika izy io. Matthieu toko fafito ny andininy faraika amby roapolo tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raika io izay ny an-danitra. Io zany dia milaza mazava tsara fa io zany le hoe manazava le hoe ety an-tany tahaka ny any an-danitra dia milaza Jesosy hoe ny hiditra na fanjakany lanitra izy dia izay manao ny sitrapon'ny raika izay any an-danitra zay no hiditra ny amin'ny fanjakany lanitra. Dikan'izay zany ny any an-danitra any zany dia manao ny sitrapon'Andriamanitra daholo, manao ny sitrapon'ny ray kanefa zay le hoe ety an-tany dia ny ety an-tany tsika zany dia mila manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany le izy hoe ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Dia maky sy andininy faharoa indray tsika hoe zay manamafy ihany koa ny mahazava-dehibe ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia le teny amin'ny Jona toko fahasivy ny andininy faharaika amby telopolo. Ahoana zis? Jona toko fahasivy ny andininy faharaika amby telopolo. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay mivavaka amin'ny sy manao ny sitrapony no hoe nohiny. Zay indray zany zao dia manamafy indray hoe
hoe tena ilaina ve le manao sitrapon'Andriamanitra dia zao resaka vavaka sady zay de mazava teny hoe Andriamanitra izy tsy mihaino ny mpanota kanefa raha ny tena marina zany a tsika rehetra samy efa nanota izy ny Romana 3 sady zay de 7 hoe samy efa nanota izy rehetra dikan'izay a tsy mihaino ny vavakantsika kay Andriamanitra satria Andriamanitra izy tsy mihaino ny mpanota kanefa zao io ny tena mahazava-dehibe fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny aike zany na de mpanota aza isika ka manao ny sitrapon'Andriamanitra ao am-potsika ny anao ny sitrapon'Andriamanitra dia enony ny vavaka zay ataotsika de ndao jereo atsika hoe ny tapa-faharoa ty zany mahakasika le hoe ho atao any sitraponao fatanenao valiana zany de tsotra ihany hoe inona le sitrapon'Andriamanitra satria indraindray zany mieritreritra sy manao lista angambany hoe inona moa zany sitrapon'Andriamanitra hoe makana am-piangonana de manao tsara mandrakariva de tsy mandainga indraindray ohatrotra zany ny fomba fandraisantsika hoe sitrapon'Andriamanitra isika vatambatambatra hoe ohatra zao de ty manao an'zao zay le sitrapon'Andriamanitra de hoe lista hoe misy lista be andao jereo atsika ten'Andriamanitra de zao makitosy andriny vitsivitsy tsika aloha de ampafantatra atsika ny sitrapon'Andriamanitra ny tena sitrapon'Andriamanitra Ezekiela no devaka itsika Ezekiela 7:20 de ovakitsika ny 2:10 Ezekiela 7:20 ka ny 2:10 fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo koa mibeba ianareo mba ho velona zay io zany aloha mazava be le ten'Andriamanitra ataony forma phrase négative le izy hoe fa tsy sitrako Andriamanitra no miteny ny fahafatesan'izay maty raha avaditsika phrase affirmative le izy de hoe fa sitrak'Andriamanitra ny tsy hahafatesan'ny olona na hoe sitrak'Andriamanitra ny aveloman'ny olona fa ndao resitsika leto aloha zany hoe fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ajantsika treo aloha ho Jehovah Tompo de indraindray tompoko ohatran'ny ataotsika milaza zavatra zay tsy niteneny ny Andriamanitra zay voalaza amin'ny Baiboly zany eo amin'ny fiainana andavanandro ohatra zany namanatinao hoe misy maty de milaza tsika am'le filazana manjo hoe sitrakiny ray ny antsony ava malala anay sitrakiny ray kanefa amin'ny Baiboly de miteny mazava tsara Andriamanitra miteny mazava tsara hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny maty ozy izy tsy sitrana zany hoe ny havelomantsika zany sitrapon'Andriamanitra raha io zany raisika zany voalohany indrindra de hoe ny havelona atsika zay ny tena sitrapon'Andriamanitra ny havelona atsika ahoana nefa ny atateraka zay hoe mba ho velona isika io le tapa-faharoa inona zany le sitrapon'Andriamanitra ka atonga atsika ho velona de ozy izy koa mibeba ianareo mba ho velona ny sitrapon'Andriamanitra zany de ny tsy hahafatesantsika fa ny havelona atsika ary mba ahavelona atsika de mila mibebaka tsika de zay mahatonga le tena no Jona 2:9 hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay mivavaka aminy ka manao ny sitrapony no enoiny dikan'izay zany zay mivavaka aminy ka mibebaka satria eto zany zay sitrapon'Andriamanitra de hoe mibeba mba ho velona zay mivavaka aminy le mpanota io zay mivavaka aminy ka mibebaka de ho enony voalohany zay de ijery tokosandiny hafa ndray tsika Ezekiela ihany Ezekiela 7:30 na 2:10 zay manazava misy kokoa ny amin'ny ty voalazany Ezekiela 7:20 ty Ezekiela 7:30 ka ny 2:10 lazao aminy hoe raha velona koa ho Jehovah Tompo de tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy
miala amin'ny lalany ratsinareo fa nahoana moa ny teo faty anareo taranak'Israely. io zao de averin'Andriamanitra fanondroandray le sitrapony. de ozy izy lazaiko lazao aminy hoe raha velona koa aho ho Jehovah tompo dia mbola ataony forme négative foana izy a tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy. tany amin'ny andininy toko fahavala ambin'ny folo izy de hoe fa tsy sitrako ny hafatesan'izay maty. fa eto zany zao de hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy. aike zany a mifandray reo namanadino mifandray reo toko sy andininy reo ny ahatonga an'le olona maty dia ny faratsina. ary zany le azavain'ny Matio toko fahatelo hoe ny andiny faina amby roapolo le hoe fa fahafatesana ny tambon'ny ota sady zay de tsy sitrako ny hafatesan'izay maty hoe Andriamanitra izy reo maty reo ny ratsy fanahy satria vokatry ny fahotana dia maty ny olona miteraka fahafatesana ho an'le olona ny fahotana. de eto miteny Andriamanitra hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy na antsotsika amin'ny fiteny mahazatra atsika mpanota. Mpanota zany ny atao hoe ratsy fanahy. Tsy sitrako ny hafatesan'ny mpanota fa ny ialan'ny mpanota amin'ny lalany mba ho velona izy. de mitovy an'le ta voalohany any hoe koa mibebay anareo mba ho velona. ny sitrapon'Andriamanitra zany tompoko dia ny ialan'ny mpanota amin'ny lalany ka mba ho velona izy ka tsy ho faty izy. zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. mahafinaritra zany a. de zao rehefa mivavaka tsika zany hoe raha inay zay ny an-danitra ho atao ane ny sitraponao ho atao ane ny sitraponao. ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ialana ratsy fanahy ny mpanota amin'ny lalany ka mba ho velona izy ka tsy ho faty izy satria tsy sitrapon'Andriamanitra ny hafatesantsika. azonao zany zao le fanazavana fantanina mipetraka azotsika atao ve efa napetratsika izy ty tany amin'ny voalohany tao fizarana voalohany vitatsika ve tompoko ny manao sitrapon'Andriamanitra. raha zay le sitrapon'Andriamanitra de ny alan'ny mpanota amin'ny lalany ka mba ho velona izy. vitatsika ve ny manao ny sitrapon'Andriamanitra de miala am'le afahotana zany a miala amin'ny faratsina sinsisy. de andao tsika maky amin'ny Jeremia toko fa 10:10 ande fa 10:20 mazava be mihitsy mivolaza an'io toko sy anden'io mamaly an'le fantanina teo. Jeremia toko fa 10:20 ny andiny fa 10:20. Jeremia 10:20 andiny 10:20 moa mahova ny odiny va ny Etiopianina ary ny leoparda va mahova ny sorany. raha izany de mahazo manao tsara koa ianareo zay vazatra nanao ratsy. le fantany de hoe vitatsika ve ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. ka raha miteny izy any am'le Jona toko fa 5 hoe Andriamanitra tsy meny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no hoenony. vitatsika ve ny manao le sitrapon'Andriamanitra de tsina zany fa ny ialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy. ny alantsika amin'ny faratsina ny alantsika amin'ny fahotana zay le sitrapon'Andriamanitra. ny bebahantsika zany zay ny bebahantsika. de ozy izy le Jeremia toko 10:20 raha mahova ny odiny ny Etiopianina raha mahova ny sorany ny leopatra de afaka manao tsara koa isika zay efa zatra nanao ratsy. io teny io zany de milaza hoe tsy vitatsika io tsy vitatsika ny manao ny sitrapon'Andriamanitra tsy vitatsika. tsy ho tratratsika amin'ny herin'ny tenatsika zany ny hoe ahoana ny iainon'Andriamanitra atsika. ary zay le hoe nisy sarany ohatra efa nazavaintsika teto tany aloha hoe tsika ne tahaka ny olona anankiray latsaka anaty lavaka azonao tadinao izy tahaka ny olona anankiray latsaka anaty lavaka tsika tsy vitatsika ny mialo anatin'io lavaka io ka hiakatra ety ivelany tsy vitatsika. ny sitrapon'Andriamanitra nefa de ny avelona tsika zany hoe ny ahatafavoaka tsika ao anaty lavaka.
zay sitrapon'andriamanitra mila hery avy aty velany zany tsika zay anaisitra atsika am'ilay so toerana ihany so ihany fa misy an'ity teny ity tena mahafinaritra le baiboly a fandovaka itsika Jona toko fahaenina ny andiny fa valo amby telopolo Jona toko fahaenina ka ny andininy fa valo amby telopolo zao ny vaky ny teny Jona toko fahaenina andiny valo amby telopolo fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka zay Jesosy milaza le teny de ozy izy Jesosy fa tsy nidina avy any an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izy aozy izy zay naniraka zay naniraka tsy nidina avy any an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka Jesosy no miteny a de ozy izy dikan'izay milazo io teny io fa Jesosy rery ihany no nanao ny sitrapon'Andriamanitra teto an-tany Jesosy rery ihany no navita ny sitrapon'Andriamanitra de zay namana dinao no mahatonga le teny any amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra de faharoamby folo ao mba vakitsika kely zay toko sy andiny zay asan'ny apôstôly toko faefatra ny andiny faharoamby folo manamarina n'io teny Jesosy io asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoambin'ny folo ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra no menany olona zay azo antsika famonjena zay tsy misy famonjena amin'ny hafa tsy misy afa-tsy Jesosy rerany izy rerany no nidina avy any an-danitra hanao ny sitrapon'Andriamanitra sitrapony ray Jesosy rerany de zay mahatonga le hoe raha tia hanao ny sitrapon'Andriamanitra sika Jesosy rerany no nanao sitrapon'Andriamanitra de tsy inona fa ny nanafaka atsika avy amin'ny fahotana ka mba ho velona isika zay le sitrapon'Andriamanitra dia ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy amin'ny fomba ahoana amin'ny alalan'i Jesosy Jesosy nanao ny sitrapony ray Jesosy no nanatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra zay teto an-tany de zay le asan'ny apôstôly hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy Jesosy de iny le amafisin'ny Mateo toko voalohany de faha 1:20 hoe ary ny anarany ataony hoe Jesosy fa izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana zay zany le voalazan'ny ten'Andriamanitra ka raha somary fitentsika kely aloha hatreo izay fanazavan'izay de zao hoe rehefa mivavaka zany tsika manao n'io vavaka io hoe rainay zay ny an-danitra eo ho atao ane ny sitraponao ity atany tahaka ny any an-danitra de zao ny sitrapon'Andriamanitra ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany ny alany mpanota amin'ny fahotany ka mba ho velona izy ka hibebaka iza no afaka manafaka ny mpanota amin'ny fahotany Jesosy ray ihany iny le teneny Jona toko fahavalo andiny faharoa amby telopolo raha ny zanaka anao anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo dikan'izay zany rehefa manao ny vavaka io zany tsika hoe raha inay zay ny an-danitra ho atao ane ny sitraponao de zao manaiky an Jesosy ianao ny dikany manaiky an Jesosy satria izy no nidina avy any an-danitra mba hanao ny sitrapony ray manaiky ny famonjena zay nataony Jesosy ho anao zay zany ny ataonao zany de manaiky an'le famonjena zay nataony Jesosy satria izy le ihany no nanao ny sitrapony ray izy le ihany dikan'izay a rehefa ekenao le famonjena nataony Jesosy ho anao dia tanteraka eo aminao amin'izay fotoan'izay ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka eo aminao ny sitrapon'Andriamanitra fa idirantsika kely raha mety le hoe mibeba mba ho velona ianareo hoe raha zay ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ialan'ny mpanota ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy amin'ny fomba ahoana amin'ny alalan'ny fibebahana fibebahana zany hoe mila mibebaka zany le ratsy fanahy bebaka ahoana indray mahakasikasika an'izay fibebahana zay
misy anjaran'ny olona ve tafidro anatin'izay sa tsy haiko raha mijery an'le andinina tolotrao teo a le ary amin'izao natoko fahaenina de eo amin'ny andininy fasio amby telopolo misy hoe ary zao ny sitrapony zany raka de ny tsy amelako isovery zay tratra nomenao a fa atsangako indray izy amin'ny andro farany manoloana n'le toerana misy ny mpanota zany a eo amin'ny toerana zay very dia sitrapon'Andriamanitra ny amonjena azy sy anafaka azy a mba hibebaka izy a mba ho velona izy ary eto zany mitapany faharoatra mba hita hoe rehefa maty zany lay mpanota satria fahafatesana ny taminy ota dia manana vahaolana indray zany Jesosy eto amin'ny falangana azy amin'ny maty mba tiako verena lay kely tanteraka foana le hoe tsy sitrako ny hafatesana tsy sitrako ny hafatesana zay hoe fa namaty azy izy zany dia misy vahaolana indray de mbola afaka atsangana indray izy ka mba ho velona mbola ao Jesosy koa zay vahaolana zay mbola ao Jesosy koa zay vahaolana zay zany hoe raha fitinina zany azafady raha fitinina zany le izy de hoe ny sitrapon'Andriamanitra de ny ananantsika fiainana mandrakizay zay ny tena sitrapon'Andriamanitra ka na velona ianao na maty ianao dia azony Jesosy atsangana indray ka na ho velona mandrakizay de anana fiainana mandrakizay zay zany le tena sitrapon'Andriamanitra verenantsika kely le hoe Jeremia zay natolotra tao toko 7:10 a miresaka ny atao hoe natiorantsika mihitsy angamba azo lazana azy satria ny sitrapontsika ane efa voapetin'ny fitiavatena efa voagejan'ireo filana maro samihafa efa atao hoe influenceny lay zao tontolo zao ihany koa aza zay sitrapo izay de ozy izy le fanontaniana hoe ataonareo zatra manao ratsy ahoana ny hibebaka hiala amin'ilay fahotana izany tsy maintsy anefa tonga amin'le fibebahana le mpanota zay vao miaino Andriamanitra zay vao afaka aiza hoaiza zany ny fotoana nidiran'Andriamanitra antsera teo amin'ilay fo anankiray mpanota nahafahany tonga amin'le fibebahana ahafahan'Andriamanitra miaino azy aiza ny voalohany a dia aiza ny faharoa amin'izay dinganatra zay pasteur ianare naverinao aty amiko indray le fanontaniana sisa hoe mba hatateraka an'le sitrapon'Andriamanitra de tsy inona fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy de miteny Andriamanitra any amin'le Jeremia 18 hoe koa mibeba ianareo mba ho velona azonao sa mibeba mba ho velona amin'ny alalan'ny fibebahana ataon'ilay mpanota fa tsy ataon'i Jesosy ataon'le mpanota fibebahana ataon'le mpanota avy amin'le mpanota raha zay ny tena marina fa tsy hoe ataony avy amin'le mpanota fibebahana avy amin'le mpanota no atateraka n'lay sitrapon'Andriamanitra no anatanterahany Jesosy raha ny tena marina satria fa hitantsika teo fa Jesosy no nidina avy any an-danitra nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de mba atateraka an'le sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy dia mila maneho zay fibebahana zay le mpanota azonao zany izy a de io mantsy zany no mila zavaintsika tsara hoe aiza ny anjaran'le mpanota ao anatin'izay aiza ny anjaran'ny Jesosy ao anatin'izay vitan'le mpanota ve manao an'izay anjaran'izay amin'ny mampanota azy Jeremia 7:10 milaza hoe mahova ny odiny va ny Etopiana sy ny sisa raha zany de afaka manao tsara koa ianareo zay efa zatra nanao ratsy raha iny toko sy andiny iny zany no raisika de tena tsy afaka tsy afaka na ny bebaka aza tsy vitatsika azony namana dinao le izy fandao maky toko sy andiny tsika mba finatra be le fanazavanten'Andriamanitra momba le sitrapony ray a ao am'le Jona toko 9 ihany de toizatsika ny andiny 7:30 ny vakinao teo afiatsika le andiny 7:30 de toizatsika amin'ny andiny 7:20 Jona toko 9 ny andiny 7:30 sy ny andiny 7:20 ary izao ny sitrapony zay naniraka de ny tsy amelako isovery zay rehetra nomeny a fa atsangako indray amin'ny andro farany izy fa izao ny sitrapony raiko de ny ahazony zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany iza zao tena mazava be hoe inona ny anjaran'le mpanota
ao amin'le sitrapon'andriamanitra ny Jesosy de efa mazava ny Jesosy de hoe ny tsy amelako iso velo izy zay ny sitraponna ray izy tsy amelako izy zay mahatonga le hoe izy le rano no nidina avy any an-danitra mba hanao ny sitraponna ray Jesosy le rano tsy misy famonjena amin'ny hafa nomenany olona afa-tsy Jesosy le rano ety ambany lanitra zay inona ny anjaran'le olona le mpanota ao anatin'izay sitrapon'andriamanitra zay de io andiny fefapolo milaza anazy hoy Jesosy ary izao ny sitrapony raiko dia ao zany zao efa mazava amintsika zany zao le sitrapon'andriamanitra tsy aveloko tsony ahoana ny atateraka le sitrapon'andriamanitra de ozy izy dia ny azahoany zay rehetra le mpanota zany zao io rehetra io ny azahoany zay rehetra manino izy izy mijery ny zanaka mijery an Jesosy mijery an Jesosy ka mino azy mijery an Jesosy ka mino an Jesosy fiaina mandrakzay ny ilaina am'le olona zany de ny mijery an Jesosy de mino an Jesosy de misy hevombe io satria hoe rehefa miresakatsika zany le hoe mijery an Jesosy ohatra sarotra ihany ny pratika an'izany zavatra zany ahoana fomba ahoana moa zany hoe mijery an Jesosy Jesosy ane am'izao fotoana zao any an-danitra de ahoana ny ijerevantsika an Jesosy de aza dino ny zavatra niseho tany anefitra zay tsara fa ny zavatra voalazan'ny testamenta taloha dia efa mba mahafantatra antsika sahady ny planiny famonjena zay ho tanteran Jesosy aty amin'ny testamenta vaovao raha miteny izy any amin'ny testamenta taloha ny zavatra niseho rehefa voakaikitry ny menarana zanak'Israely satria tany anefitra satria nanota zay ne le zavatra niseho tany nanota zareo dia nisy menarana na fantanena mipetraka tay zareo menaranareo hatram'izay ka nizy mipetraka tany anefitra nandeha tany anefitra nisy foana ny reny nisy menarana ny tany anefitra tany feno menarana ny anefitra fa narovan'Andriamanitra ny zanak'Israely fa rehefa nanota tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely de miala le fiarovan'Andriamanitra de manaikitra ny menarana azonao le zavatra so de rehefa voakaikitry ny menarana reo zanak'Israely reo dia niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra ny fomba hamonjena an'le zanak'Israely inona nataony tamin'izay fotoana zay nanao menarana varana zay nasain'Andriamanitra nanao menarana varana i Mosesy de niteny Andriamanitra tamin'izay fotoana zay tamin'ny Mosesy hoe Mosesy atsangano le menarana varana ka izay rehetra mijery an'le menarana varana de sitrana izy zay le hoe zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy mino finoana toko finoana mino azy mino an Jesosy de anana fiainana izy de eo zany hoe ahoana moa ny fandraisana zany amin'ny fibebany le fibebana ma zara ny tena marina de miala amin'ny fahotana zay le fibebana de ahoana ny rehefa niaiky an'le fahotana rehefa niaiky an'le fahotana de mialana le izy fa tena marina io mazava n'io tena io enao zany rehefa mijery an Jesosy tompoko rehefa mijery an Jesosy zay mpamonjy maty noho ny fahotanao de tsapanao ny toerana misy anao tsapanao ny mahampanotanao rehefa mijery an Jesosy eo aminazy fijaliana ianao de tsapanao fa tena noho ny fahotako nahafantan'i Jesosy ino no mitarika an'le olona na le mpanota hiala amin'ny fibebana na ny ala am'le fahotanany tsy vitany zay mahatonga le hoe fa zatra nanao ratsy izy ataontsika ahoana izy izy nanao tsara tsika efa zatra fa rehefa nony am' Jesosy zay le hoe Jesosy le rano mijery an Jesosy ka mino an Jesosy de manana fiainana mandrak'izay izy zany hoe manomboka avy am'izay zany ny zavatra rehetrarehetra enao zany
tsy ahatsapa mihitsy ny mampanoto anao ianao raha tsy mijery an' jesosy. Zay zany namanadinao tena zava-dehibe ao anatin'io a. Ny olona anankiray tsy ahatsapa mihitsy izy ny mampanota azy raha tsy mibanjina an' jesosy izy. Zay izy. Ny fibanjinany an' jesosy iny no mampafantatra azy ny toerana misy azy. Toerana misy azy. Amin'ny teny frantsay hoe ny état. Iny no mampafantatra azy ny toerana misy anazy. De mitarika azy anatona eo am' jesosy iaiky, zay le hoe miaiky ny fahotana dia mibebaka miala am'le fahotana. Somary mbola lalindalina be zany zay le fanazavana fa izantsika tsotsolona zany le fanazavana zay azo atao eto. Mino fa azony manaraka ny fandarana tsara izay dingana izay dia ny hijerena sy mpanjina an' jesosy ahafantarantsika ny toerana zay misy antsika, toerana zay raha lay illustration nyraisintsika teo tany amin'ny testamenta taloha dia toerana voapoiziny fahotana. Fahafatesana no miandratsika nefa rehefa mijery an' jesosy araka ny tenin' jesosy teo sika ka mino azy dia velona isika. Kasitrahany ianao naharitra ny ain'ny fandarantsika nanaraka izany a. Isaorana ihany koa Andriamanitra nanome ny fotoana sy ny fahafahana ny pasteur Fanerandre Parantina zay nitondra ny tapany faharoa tam'ilay hoe ataony ny sitraponao iny Matio 9:10 ao amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo. Ndeha hoe tena mbavaka indray ary zay fotoana izay ahafahan'ny fanahy masina mitahiry eo am-po a zany antson'ny famonjena izany pasteur. Ivavaka isika raha inay izay ny an-danitro ho atao any ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Ny sitraponao de ny tsy hahafatesanay fa mba ho velo izahay ka nana fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay nidina avy any an-danitra mba hanao ny sitraponao. Tompo mila an' Jesosy izahay tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy Jesosy iray ihany. Ampio mba hibanjina hijery an' Jesosy lay tompony finoanay sy mpanefa azy ka ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tokoa ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary sady maneho fankasitrahana izay a no maniry mbola ho tafahoana finaritra aminao mpijery sy mpiaino ny fandarana atsaina indray amin'ny manaraka. Samotan'Andriamanitra veloma tompoko. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word.
sing hallelujah, Christ is here. We have this hope, this faith and God's great love. We are united in Christ. When I'm feeling afraid, full of uncertainty, when the plans that I've made all fall apart, when the future's unclear, and all that I can do is wait, there is a promise echoing in my heart, that He will be faithful to the end, and He will provide time and time again, and He will be faithful, so faithful to the end, and He will be there when all else fails. His love is stronger than my pain. He will be faithful, so faithful to the end. There is grace I can't measure, There is grace I can measure, mercy I don't deserve. mercy I don't deserve. There's forgiveness that's endless for me. Oh, what a blessed assurance to know how deeply I'm loved.
faly miarabantsika rehetra ary namana malala izay manaraka izao fandarana izao mijery sy miaino ity fandarana ity. Miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka mahatratra ny tsikerin-taona 17 nahazontsika ny fahaleovantena. Amin'ity feonantsika takariva ity ny afatrafatra foy fifampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahakasika indrindra ny amin'izany hoe fahatsiarovana ny fahaleovantena izany. Nahazony Madagasikara ny fahaleovantena ary sorana manokana ny tompon'andraikitra rehetra nanokana ny lohateny manao hoe ny teny filamatra zany manao hoe malagasy miray hina Madagasikara mandroso. Malagasy miray hina ary Madagasikara mandroso. Zany no teny filamatra ankalazana n'izao 17 taona nahazontsika ny fahaleovantena izao. Miray hina ho amin'ny tsara, miray hina ho amin'ny mendrika sy ny manan-kaja ary vavaka nataon'i Jesosy mihitsy anie zany hoe firaisakiny zany. Rehefa niresaka tamin'ny mpianany izy dia zao ny vavaka nataon'i Jesosy manao hoe mangataka aho mba ho iray ihany ianareo, tahaka ahy sy ny iray dia ho iray ihany aho ka ho iray ihany. Ina moa no mahatonga ity fifampizarazarana ity? Ny mahatonga ny fifampizarazarana dia matetika tsy foto-kevitra avy amin'Andriamanitra izy io, fa foto-kevitra avy amin'ny Satana, avy amin'ny devoly. Ka zarazaraina amin'ireo toe-javatra maro, indrindra fa zarazaraina amin'ny alalan'ny fitiavan-tena sy ny fitiavana tombontsoa manokana, ny tombontsoa tokony arahany be sy maro. Ka amin'ity 17 taona ny fahaleovantena ity zany dia torohevitra tsara, slogan tsara, teny filamatra tsara ny hoe mba ho iray ihany malagasy rehetra ary Madagasikara mandroso. Ho iray ihany eo amin'ny fahamarinana, ho iray ihany eo amin'ny fahatsarana, iray ihany amin'ny fanatrahana tanjona iray. Dia tsy ninona izany fa nisan-tokantrano mandroso araky ny sitrapon'Andriamanitra. Madagasikara mandroso, inandray ny hevitry ny teny hoe mandroso. Ny atao hoe mandroso dia izao, tsy mijanona eo amin'ny toerana izay misy ny tena, tsy mijanona eo zany, ary tsy miemotra ihany koa, tsy makao amin'ny ankavia na makao amin'ny ankavanana, fa mibanjina, manao dingana, mihetsika mandroso. Tsy mijanona eo amin'ny toerana misy ny tena ary tsy miemotra ihany koa, mandroso ohatrany. Zany no atao hoe fandrosoana. Misy tantara anankiray izay tena mahalasa saina mihitsy eo amin'ny soratra masina. Raha andevo tany amin'ny toerana tany Babiloniana ny zanak'Israely, andevo tany amin'ny Babiloniana ny zanak'Israely. Ao amin'ny Salamo 7:30 no misy an'io tantara io. Andeha nge jerentsika ny soratra masina ao amin'ny Salamo 7:30. Salamo 7:30 nyrobain'ny Babiloniana, ny Kaldiana zany, ny firenena jiosy, ny zanak'Israely, no mpiteny sy ny ravaravan'ny tempoly, nalainy avokoa ny fanaka tao amin'ny tempoly, nentiny tany a Babilôna, andevo tany ireo olona manan-tsaina sy ireo ambony firazanana, dia tena potipotika sy ravarava mihitsy ny fanjakana jiosy tamin'izay fotoana izay. Ka ao amin'ny hazo anankiray, hazo malahelo no filazany azy. Andeha jerentsika amin'ny Salamo 7:30. Salamo 7:30 vakitsika hatramin'ny 1:voalohany. Teo moron'ion'ny Babilôna nipetrahanay, sady nitomaninay raha nahatsiaro any Jona izahay. Andevo any a Babilôna zany zanak'Israely, dia mahatsiaro le tanànany, ny viny eo amoron'ony anankiray. Ary teo amin'le hazo malahelo teo afovoan'ny Babilôna no nanantonanay ny lokanganay. Ny hira nahatsiaro ny tanindrazana izy ireo ao, dia ny hira izy ireo niaraka tamin'ny lokanga. Fa teo dia nangataka anay hira izay namabo anay. Ireo nambabo sy nandevo zany dia nangataka an'zareo hira, mihiranareo. Ary ireo nampahory anay dia anao fifaliana ka nanao hoe manaova hira ny Jona eo anatrehanay.
ataovy zay fomba hafahanareo mahatsiaro ny tanindrazanareo fa andevo aty Babilôna ianareo zao, mijaly aty Babilôna izay. De izao ny zavatra nitrano nalahelo reo zanak'Israely reo jiosy. Nefa ozy ataonay ahoana no fihira ny hiran' Jehovah tany izay niavianay any tany lavitra. Ahoana ny ahafahanay mihira ny hira ny tany niavianay, hira ho an' Jehovah any tany fahababoana. Zao no nataon'izy ireo amin'ny 15 Salamo 7:30. Raha manadino anao ary Jerosalema, aoka ny tanako ankavanana mba hanadino koa. 15. Raha tsy mahatsiaro anao ary Jerosalema, aoka ny lelako iraikitra milanilaniko. Raha tsy Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fiainako rehetra. Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fiainako rehetra any tany fahababoana, de izao Jerosalema no ataoko ambony indrindra. Ilay tanàna ny aviako. Ina moa ny atao hoe Jerosalema? Dikany hoe Jerosalema de izao teny anankiroa ny rasany zaraina roa izy io. Yerusalaim. Dikany de izao tanàna ny fiadanana, tanàna ny fahasamarana. Ka any amin'ny fahababoana de mahatsiaro ny tanàna ny fiadanana. Ilay Jerosalema zay niaviana, Jerosalema zay niandohana. Ry namana malala, manaraka izao fandarana izao. Ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 7:10. Hebreo 7:10. 2:10 azafady. Hebreo 2:17. De misy hafatra lehibe ampitainy ny tenin'Andriamanitra amintsika. Zao no ataony ny tenin'Andriamanitra, ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ireo rehetra ireo de mahata finoana aza, kanefa mbola tsy nahazo ny teny fikasana de nahalala, natazany eny lavitra eny. Ka ravoravo ny arahaba azy de nanaiky fa vahiny sy mpivahiny ety ambonin'ny tany izy. Vahiny ety ambonin'ny tany izy. Mandalo ihantsika ety. Amin'izao 17 taona nahatrarantsika ny fahaleovantena izao de no tokony ho masaka ao an-tsaintsika. Miady ho an'ny fahaleovantena antsika mba hiadana ny ambany lanitra isika. Fa ety ambonin'ny tany de vahiny sy mpivahiny ihany isika. Aiza ary ny tanànantsika? Aiza ny tena tanàna fitodiantsika izay ampirisihana ny rehetra mba hitsinjo, hijery ary hibanjana n'izany tanàna izay tena tanànantsika izany. Ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Apokalipsy 1:20. 10:10. Andeha jerentsika ny soratra masina ao amin'ny Apokalipsy 1:20. 10:10. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany andalanteny zany. Apokalipsy 1:20. 10:10. Rehefa hitantsika de vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any tendrombohitra sady lehibe no avo izy ka naneo ahy ny tanàna masina de Jerosalema niditra avy tamin'Andriamanitra avy tany an-danitra. Naneo any tanàna de Jerosalema, ny tanàna ny fiadanana alehantsika. Amin'izao fankalazana ny fahaleovantena izao de izao lay Jerosalema vaovao, lay tanàna ny fiadanana zay omanin'Andriamanitra ao antsika. Ary zany no ampirisihantsika mba ho irairaina na de ety amin'ny tany fandalovana ety an-tany aza isika. De izao ny tena fahaleovantena marina. De izao mitsinjo, mibanjana ilay Jerosalema vaovao zay omen'Andriamanitra mahaimaim-poana antsika. Fahaleovantena antsika malagasy mirahina miara-mandroso ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, lay Jerosalema vaovao. Ho tahina isika, ho tafatoetra amintsika zany afatra sarobidy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Hiaraka hivavaka isika, manasanao hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry tompo tsara indrindra be fitiavana any an-danitra ray be famindramo. Misaotranao izahay amin'izao fotoana ankalazana ny tsingerin-taona 17 nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantena izao. Tompo tsara otiany mba hiady am-pinaritra amin'ny taninay, kanefa tsy misy fiadanana raha tsy mitoky amin'ny teninao, raha tsy ianao no momba, ianao no mita ary manaiky ny sitraponao ny ambany lanitra rehetra. Tompo tsara tario amin'ny fitiavanao ny malagasy rehetra, ka ny tetikasa himatymatesana dia hipakany amin'ny isam-baravarana hitondra fiadanana sy fanambinana ao an-tsirairay avy. Taio nisan'ny tokantrano,
ny marary sy trano, ny kivy ampaherezo, ary ataovy mibanjina ilay Jerosalema vaovao dia ilay tanàna ny fiadanana any an-danitra izay omenao anay maimaim-pona ianao. Taio izahay mba ho voavonjy ary enganenao mba hita manokana ny mpitondra anay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompona nonana ny vavaka. Amen.